Dia miarabanareo rehetra indray zany tafaverina soma tsara eto amin'ny chaîne. Androany dia hafa ny vidéo atolotra anareo satria sady hiomana bon tsy hiomana moa zany sady tsy andeha ho aiza akory fa sady hanao maquillage zany no hiresaka aminareo. Dia tombontsika avy hatrany satria sady miresaka ihany dia ohatran'ny hoe hiara hiomana zany tsika. Dia voalohany zany aloha dia ny crème hydratante mampamandimandina crème mampamandina ny tarehy zany no atao. Dia ny ampiasaiko androany crème misy SPF avy amin'ny Cetaphil izy ity misy SPF 15. Dia satria maquillage andavanandro zany no ataontsika androany dia tsy maintsy asiana SPF ny crème hydratante fa raha ohatra ka ilay betsaka loatra zany nataoko zany raha ohatra ka ilay fond de teint fotsiny no iantehiranao hoe efa misy crème hydratante iny dia mbola ho maint tarehy anao. Dia zay zany no ilaina an'ilay izy solitika dia misolitika ohatran'ny hoe temps réel zany izy ity. Dia zay zany no ilainao tsy maintsy mbola manisy crème hydratante ny tarehy rehefa hivoaka ny trano zany ianao. Fa aza atao be dia be ohatrany anahy fa aloha kelikely dia ampitomboina tsy izay be tsy androfana be dia lasa oily lasa be menaka ny tarehy avy eo raha ohatra ka betsaka loatra ny crème hydratante ampiasaina. Lasa ry findra amin'ny fond de teint izay tsika ny ampiasaiko androany dia avy amin'ny L'Oréal True Match numéro N5 zany N5 no numéro dia tsara ho mariako avy hatrany ry zareo fa rehefa mijery ny vidéoko nareo indrindra fa vidéo amin'ny teny malagasy tsy voatery hoe exactement lay produit izay ampiasaiko no tsy maintsy ampiasainareo fa be dia be zany nareo mangataka référence any amin'ny commentaire na any amin'ny Facebook indrindra hoe inona ilay nampiasainao tamin'iny. Dia zay zany ny antony anasiko an'ilay référence ny produit izay ampiasaiko amin'ny vidéoako. Fa mazava ho azy tsy voatery ho ilay zavatra ampiasaiko no ampiasainao fa raha ohatra mitovitovy fotsiny ny loko dia efa zay na ny fond de teint raha ohatra ka manana tsaratsara noho ny anahy ianao dia zay ampiasaina. Tsy ampidiniko be ity fa manjary feno ny akanjoko mazava ho azy. Dia rehefa mampiasa éponge dia ilay atositosika ohatr'izao. Rehefa somary mody masoandro ry zareo fa miala tsiny raha ohatra ka tsy dia tsara ilay vue fa miezaka ny atao kaingaikaingana ihany ity. Dia satria moa zany maquillage andavanandro ity dia tsy mila ilay zavatra extra tsika. Inona ny atao hoe extra maquillage ho anahy moa zany fa misy olona dia tsy maintsy manao anazy na ahoana dia ny highlighting sy ny contouring zany tsy voatery atao isan'andro iny tompoko fa matetika maquillage ampianariko anareo maquillage fetina mivoaka ohatra hoe occasion spéciale zany. Dia zay zany ny antony anaovako andreny fa tsy voatery atao isan'andro ito. Dia zay mahatonga anako mitondra an'ilay fond de teint eto ambany masoko androany satria tsy hanao highlighting zany androany. Dia mariako eto fa samy hafa ny bronzer, manao bronzer sy manao contouring. Ny contouring dia ilay efa nampianariko anareo tamin'ny vidéo anankiray iny tsy maintsy atao sculpte tsara ny tarehy zany tsy maintsy atao mahitsy tsara ilay bronzer eto. Fa androany zany hanao bronzer fotsiny fa tsy hanao contouring mba hisy satria hitanareo zao fotsy be mihitsy ny tarehiko tsisy loko mihitsy. Dia zay zany ilaina ilay bronzer hi-bronzer ny tarehanao. Dia zay zany no anaovako anazy androany fa tsy hanao contouring akory. Dia zay zany mahasamihafa ny bronzer sy ny contouring. Ny ray précis ray précis ny ray dia ny ray ohatr'izao ataoko izao fotsiny zany hoe
zavatra alaina fotsiny le produit dia asianao ny andronao asianao amin'ny takolakao asianao aty ambany aty ohatrany hoe manao beu zany ianao eto amin'ny tarehinao izany atao hoe bronzer manao bronzer izany hoe somary mandeha amin'le toerana fasiana contourina fa tsy précis le izy adiniko ny teny malagasy amin'ny resaka précis fa azonareo ny tiako lazaina. Ok, dia nampiasaiko tamin'ny bronzer iny dia avy any amin'ny Rimmel izy ity Sunlight no anarany Sunlight dia ohatra izao le izy efa tena efa ela mihitsy misy vorokely etsy amin'ny lavarangana. Ok, dia izay zany ny bronzer dia hiditra amin'ny blush tsika ny pomety ampiasaiko androany dia avy amin'ny Jordana le izy sandalwood ohatr' izao zany ny lokony tsy rose be ty no tsy mena be ihany koa fa ohatrany paiso lokona paiso ny lokony tiako be mihitsy izy ity efa vidiko efa hatramin'izay dia ny borosy pinceau brush izay ampiasaiko ry zareo dia tsy ho hitanareo Madagasikara aloha izy sady sarotra hita izy raha ny amin'ny toerana européenne ihany koa dia tsy ho lazaiko anareo inona zany fa rehefa zavatra azonareo ampiasaina asianareo ny blushnareo sy ny bronzer dia izay no ampiasao ok ary dia vita sady izay ny tarehy dia hiditra amin'ny maso amin'izay misy zavatra anankiray tiako apetraka ihany koa satria tiako zany nareo afantatra hoe inona ny tanjoko aloha to dia lazaiko nareo zany matetika rehefa mijery ny videoako dia rehefa ohatra ka tsy vitako gasy arabaky teny ilay fampianarana dia asiako teny anglisy kely le izy be dia be manko nareo no miteny hoe ampianary teny anglisy zahay dia ohatrany hoe izay zany ny fomba fampianarako anareo teny anglais mba hoe amin'ny alalan'ny maquillage zany mba misy mianatra teny anglais kely ihany zany nareo amin'izay no ihany koa za tsy zatra miteny frantsay intsony tsisy olona miteny frantsay amiko mihitsy zany aty raha ny tena marina tsy hoe adiniko le teny frantsay fa misy vocabulaire adiniko fa teny anglais mahazatra anahy sy teny malagasy dia raha ny tena tiako ary dia atao teny malagasy teny malagasy tsotra ranoray fotsiny ny videoako fa misy vocabulaire mbola tsy misy amin'ny teny malagasy raha resaka maquillage raha resaka tarehy no ihany koa ny teny sasany koa teny anglisy koa no mahafanana kokoa mampilaza an'ilay izy dia izay zany no mahasamihafa misy amin'ny malagasy hafa izay mampianatra anareo maquillage nenahy zany ataoko teny malagasy daholo na teny malagasy teny anglais misy ihany sasatsasany teny frantsay fa teny malagasy teny anglais zany no ataoko dia amin'izay fantatra hoe misy nijerenareo zao dia hianatra teny anglais kely nareo mba sady averiko ihany langue internationale ny teny anglais na Japon renao dia mahay teny anglais dia efa tsara izay mandeha any Egypte ianao dia mahay teny anglais ny olona mandeha aty Amerika mazava ho azy teny anglais makany Canada ianao français sy anglais ny any dia le teny anglais zany tena tsara raha hay anyways dia hiditra amin'ny couleur de transition zany tsika zao ity palette ity no ampiasaiko dia ity loko ity zany no ampiasaiko dia eto amin'le amboniny creux zany hoe eo amin'ny taolany eo amin'ny taolamaso zany le izy raha ny tena marina fa tsy ambanin'ny volomaso zany hoe taolamaso fa tsy ambanin'ny volomaso no tsy eo amin'ny creux anelanelan'ny creux sy ambanin'ny volomaso zany somary maloto daholo moa zany brushko rehetra dia mety anisy loko hafa mihitsy le izy raha zay zany tena havatra tiako ampita androany hoe
zay zany mba hoe mampiavaka Michou hoe teny malagasy sy teny anglisy dia ngany mba tsy hampaninanareo zay tahoana zareo. Ok, dia hiditra amin'ny couleur eto amin'ny sisintsika ataoko amin'ny tanana tonga dia ity couleur ity ohatran'ny chocolat ity no ampiasaiko amin'ny tanana ohatran'izao. Sady takosinana amin'ny tanana zany le izy mipetraka ohatran'izao. Ok, dia vaovao manaraka tiako lazaina anareo koa manana eritreritra fa tsy haiko aloha na mety tina tsy na vitako le izy na tsy vitako fa manana eritreritra ny hanao vidéo anaky 5 isan-kerinandro en mois de décembre, amin'ny volana décembre volana décembre hatramin'ny krismasy ohatran'ny hoe vlog ohatran'ny hoe vlog le izy raha ohatra ka hoan'ny olona hafa fa resaka beauté daholo no ataoko. Dia efa misy collab miaraka amin'ny malagasy sasany efa vonona koa any dia ohatra mieritreritra hoe atao teny anglais telo dia teny malagasy roa sa hoe tianareo betsabetsaka kokoa ny teny malagasy fa 5 isan-kerinandro zany tsy milaza hoe milatsina hatramin'ny zoma le izy na ohatra izany fa 5 fotsiny mandritra ny herinandro. Misy mety hoe 2 ny andro ray ohatra izany fa 5 fotsiny zany mandritra ny herinandro hatramin'ny krismasy satria tena tiako dia tiako ry zareo ny krismasy indrindra fa rehefa lasa tia ivelany ny olona tia tsy dia mankalaza izy fa ny fankalazana ny krismasy sy ny fety kristiana zany tsy dia tsy mitovy amin'ny any dago zany. Ito loko ito indray no ampiasaiko fa miala tsiny ito loko ito dia tsy dia mitovy amin'ny any dago ny fankalazan'ny olona ny krismasy sy ny resaka ohatra hoe paka na ohatra izany aty dia ohatran'ny tiako averina le izy indrindra fa zao mananjanaka izao tiako mihitsy ny zanako mba hiainan'le krismasy ny iainako ta Madagasikara zany ohatra izao ny tena krismasy ary toa tsy mitovy ilay loko. Dia zay zany no antony ohatran'ny hoe mahafaly anazy zany ohatran'ny hoe fizarako fifaliako miaraka aminareo zany le anaovako vidéo betsabetsaka mandra tonga ny krismasy dia rehefa tonga ny krismasy dia mety tsisy vidéo intsony hatramin'ny faran'ny taona raha tsy hoe ray anga mba ohatran'ny hoe maka pause zany maka pause kely manao fety zany sahoanao izy nareo tsy haiko hoe manino tiana hafa le loko ohatrany tsy mivoaka tsara le izy amin'ity raha ity. Rehefa manao maquillage izao zany dia izahana ampitoviana foana ny loko mazava ho azy. Tsy haiko hoe manino ity raha ity tsy mivoaka tsara mais bon dia afangaro fotsiny le ataoko foany dia asiana mascara fa tsy manao eyeliner androany. Dia zay zany zareo vaovao izay fikasako izay fikasako atao hoe hanao vidéo 5 isan-kerinandro manomboka amin'ny voalohan'ny volana décembre ka hatramin'ny krismasy. Dia mazava ho azy raha ohatra ka misy vidéo tianareo ataoko dia aza misalasala mametraka anazy eo amin'ny commentaire ao dia amin'izay hitako le izy. Mazava ho azy efa misy lista vidéo ataoko fa raha ohatra ka misy tianareo atao koa dia apetrao ambany ao. Misy vidéo efa nampanantenako olona izay le room tour mbola ho avy le izy fa mbola tsy afa-po tsara amin'ilay chambre anay dia mbola tsy ataoko aloha le izy fa tsy adiniko akory le izy ry mia tsy adiniko le izy. Ok ary zay fotsiny zay ny beauté amin'ny andro isan'andro asiana faranana kely amin'ny mascara nampiasako teo avy amin'ny NYC
avy amin'ny NYC New York City Showtime anenary there Showtime avy amin'ny NYC tiako be mihitsy ny mascara iny faranantsika amin'ity ELF itya setting spray tsotra izy ity misy setting spray amin'ny ELF ao misy illuminant fa ity zany tsotra mampamaina anazy ary ity fa tsy mampamaina anazy fa tsy mampangirana anazy korany ok dia hiditra amin'ny molotra tsika dia vita lazao anara tianareo ny vidéo ohatra zao ilay mipetrapetraka sady miresaka mety tsy ataoko matetika satria mbola mitaiza koa dia matory ny zanako zao mahatonga nahako afaka manao an'izao fa mety tsy vitako matetika fa lazao ihany ara tianareo dia ok dia loko mena ampiasaiko androany loko mena avy any amin'ny Wet n Wild Mocha Licious Délice Mocha Sable no anarany dia raha resaka ohatra raha dia fantatrinareo ohatra ny ahoana mampaharitra ny loko mena sy ohatr'izany dia efa misy vidéo an'izay ao apetrako eto amin'ny sisiny eto ilay izy na apetrako amin'ny description dia azonareo jerena tsy aloha mihoatra be dia ok zay efa vita ilay izy ry zareo sady efa miletika ihany ny masoandro ingany mbola mazava ihany ty vidéo ity na dia zany ary dia saorako be dehibe nareo niara-nio manano tamiko teto lazao raha tianareo ilay vidéo ohatra zao na tsy na mety na tsy mety dia aza misalasala mametraka an'ilay commentaire ambany ao dia zay ary fa dia aza dino ihany koa ny mametraka micliquer an'ilay s'inscrire eto ilay izy na eto misy sariny tarehako zay boribory eto dia ihany koa vidéo manaraka ataoko eto ambony eto na eto ambony eto zareo amin'ny sisiny eto zany saotra betsaka nareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo eo